La 4G Patelma vous présente Ni Vava. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, la box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolo Chawanao ni vaovao. Mendrim-pidarana nivokatra azom-barian'i Madagasikara tamin'ny kanina 2024 tany Egypte. Nankasitraka sy nisaotra ny barian'i Madagasikara ny malagasy manontolo. Isan'ny araban'ny barian'i Madagasikara ihany koa ny fonan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Raha mpitsolakandro no tsenaina eny amin'ny seranam-piaramin'ny Ivato izy ireo. Tetikasa maro no tanterahana teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny Agence Française de Développement. Tsara nivokatra ny fiara-miasa hatreto hoy ny talelefitry ny AFD teo aloha Andriamato Bertrand Fasigny. Mivoatra tsikelikely ny fizahatany eto Madagasikara. Mitombo 9 isanjato ny isan'ny mpizahatany teto Madagasikara ny 5 volana voalohany taona 2024 raha nitatitra izay navoaka ny OMTM sy ny Forward Sky. Tanterahana rapitso aty amin'ny foibe toeran'ny Cool TV FM ny JV News Session iarahana amin'ny Orange Madagasikara sy MFG. Etsika tafiditra anatin'ny deuxième manche ny fiadina tompon-dakan'i Madagasikara amin'ny jeu de combat. Resaka resam-pirenena misy fikasana fanongana mpanjakana tao Soudan hoy ny conseil militaire ao an-toerana nandritra fandraisam-pitenena tao amin'ny Animonjery. Ho azy ireo fandravana ny fifanarahana nisy teo amin'ny miaramila sy ny mpanohitra izany. Naizidy ireo avy hatrany. Salantra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia mendrim-piderana ny vokatra azon'ny barian'i Madagasikara tamin'ny kanina 2024 tany Egypte nitondra avy ny fanevam-pirenena fa ihany koa nampiombona ny malagasy rehetra raha ny fanadidina natao. Iona saina. Sambany teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra teto Madagasikara no nandray anjara tamin'ny fifaninanana kanina. Amin'ny maha voalohany izay fandraisana anjara izay, maro ny tsy nanampo ny lalana vitan'ny barian'i Madagasikara. Nambaran'ireo mpanao gazety vahiny ho Petit Poussé, saingy naharodana tendrombohitra ary nibata ny lalana voalohany teo amin'ny vondrona nisy azy. Voafidy ho team révélation kanina 2019 ny barian'i Madagasikara araka ny fanambarana navoakan'ny CAF. Ekipa vaovao nefa nisongadina araka izany ny bare. Voafidy hatrany ho mpilalao mendrika ihany koa ny ao amin'ny barian'i Madagasikara isaky ny fahavitan'ny lalao ary nisy tafiditra tamin'ireo ekipa tipa ihany koa ireo mpilalao mendrika aty Afrika. Nilahatra tamin'ry Mohamed Salah sy ry Sadio Mané ry Anissé sy ry Carolus. Tsy nisy ekipa naresy ny bare na ny fanandrana tamin'ireo kitan'ny baolina kitra afrikanina aza toa ny Nigeria sy ny RD Congo. Teo amin'ny dingany ampaefadalana vao niondrika raha ny fanandrana tamin'ny Tunisie. Mendrim-piderana ny ezaka vitan'ny bare raha ny faneo-kevitry ny mpitaiza tanora nanaovana fanadihadiana. Ny fahitako ny lalana vitan'ny bare dia mendrim-piderana ary azo lazaina hoe tsy amiko aloha tsy surprise le izy fa zavatra efa azo napozina ihany satria tsika malagasy dia mahay baolina kitra ary tena mahay ary ho izany voalohany indrindra aloha raha toe-tsaina isika angamba nanana toe-tsaina avo be indrindra hoe hanao karazana vina nanao défi fanamby zany hoe handeha faran'izay lavitra indrindra nampanantenantsika izy no tafaka hatramin'ny ampavalon-dalana nefa tonga tamin'ny ampaefadalana efa zava-dehibe zany nahazo bonus zany itsika mpakafy baolina kitra malagasy. Nampiray ny malagasy ny bare raha ny fanazavana hatrany ary hita taratra fa ho lasa lavitra ny baolina kitra malagasy manomboka eto raha ny vokatra no jerena. Nampiray malagasy iny ary tokony hahatonga saina ny tsirairay fa eto amin'ity firenena ity tsisy zavatra tokony ho tonga ho azy mila firaisan-kina ary za manokana moa amin'ny mpampitaiza tanorana ny fanabeazana ny tanora malagasy ahiay na ho tia miasa na ho ezaka ho fambiazana zay no ilaina eto ny vokatra zany nona fa tsara noho nylay hoe zay fandehanana any amin'ny sehatra professionnel zay tokony isy politika pirenena fanabeazana ny baolina kitra ny tanora tokony hiditra amin'izay sehatra hoe football business zay ihany koa zany isika any resaka fivarotana pilalao fivarotana match zavatra ohatroatra zany satria tsisy zavatra mandeha tsisy vola zany dia ny vola nefa dia ny fond de commerce malagasy be dia be tia baolina kitra reo afaka mamatsy an'io baolina kitra io tsy mila fanampiana. Sambany teo amin'ny tantaran'ny Madagasikara no nisy fiaramintan'ny malagasy rehetra tsy nisy fijerena loko politika sy antoko-pivavahana na ihany koa farim-pananana miara-mientana ny rehetra
ary iray ny tanjona miara-mirona anohana hatramin'ny farany tsy nisy tsy niteniny hoe alefa barea. Ity ika ity izay noraisin'ireo mpanohana ekipa pirenena hafa nampiasa ihany koa ny alefa. Nitondra avy ny voninahim-pirenena sy ny fanevam-pirenena no barean'i Madagasikara ka nahatonga ny malagasy rehetra nisaotra tamin'ny vokatra azo. Fisaorana izay ho amafisana amin'ny fitsenana ireo mahery fon'ny firenena izay higadona tanindrazana raha-pitso eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Ny kanina 720 no vita ho an'ny barean'i Madagasikara fa mitokosa ny lalana ary manomana indray ny ho avy toa ny kanina manaraka izay ho tanterana ny taona 2020 sy ny mondial 2020. Fanangasitraka sy nisaotra ny barean'i Madagasikara malagasy manontolo tamin'ny lalan-diavany nandritry ny kanina 2020. Ankafaliana no finamaramana ny mpankafy ny fitserenan'ny lalao alina isan'ny araban'ny ekipa malagasy ihany koa ny filohan'ny Repoblika. Rampitsolakandro no tsinaina eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izy ireo. Fanadiny miantarandriana. Misaotra Barea, io no hita trezatra nanomboka ny alina manerana ny Madagasikara. Ny arabary nankasitraka ny Barea Madagasikara ihany koa ireo avy any ivelany tamin'ny alalan'ny tambazotra tsirasira. Nankasitraka ny lalaon'ny Barea Madagasikara tamin'ny fandraisany anjara tamin'ny kanina 2020 malagasy manontolo. Ny araba azy ireo ihany koa ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Bon courage et c'est un bon début pour une première participation. En tout cas, je tenais à remercier. Mahereza foana rehefa tsara vokatra tamin'ny fandraisana anjara voalohany amin'ny kanin'izao. Mamerina ny fisaorana anareo tsirairay ny tenako ary tsy mijanona eto akory ny lalana fa voafiatomboany ihany iny. Eto aho ary eto hatrany anohana ny ekipa ny Bare rehetra. Amafisitsika ny fiomanana amin'ny manaraka ary afaka roa taona faniriako ny mbola andraisantsika anjara amin'ny kanina manaraka. Ary eto izay anohana anareo hatramin'ny farany. J'espère qu'on va encore reparticiper. Et on va vous soutenir à fond afin qu'on puisse aller encore plus loin. Araka izany natapitra omaly aza ny lalao tamin'ny tsikan'ity ho an'ny Madagasikara. Tamin'ny mpifaliana tanteraka no nanamaria malagasy ny famarana an'izany. Nivoaka tahaka ny hita nandritra ny lalao teo aloha ny maro. Ny lanja ankafaliana ny sainam-pirenena malagasy. Izany ireto sary tamin'ny toerana samihafa ireto. Niady le malagasy tena niady fa taoany izay le baolina boribory. Mahavinatra ambony iny ka tsotra betsaka fa tsy kivy akory na rehetra azy tendra tsara fa manana mihitsy ny kanina tamin'ity taona ity. Tena azy amin'ny fony madio mihitsy tsika rehetra samy entana vonona daholo tsika rehetra. Tsika tonga amin'le kara dia naresatsika dia faly foana satria efa dingana lehibe vitantsika ny tena maro. Zany hoe na mody zareo na resy na maresy efa victoire lehibe ho amin'ny malagasy. Zany hoe faly foana tsika izay ny tena maro. Zay vonina hitsena ny ekipitsika satria tena nahery zareo matoa tonga tany naresan'ny Nigeria, Congo izay efa mondialista dia tsy kivy ihany tsika naresy ary président koa tsy kivy satria izy hoe
mandroso atsany zay foana ary amin'ny manaraka azontsika io raha mpitso tolakandro no tsenaina eny amin'ny seram-piaramanidina vato ny ekipa malagasy ireo izay nitondra avy ny anaran'i Madagasikara. Maro manoloana io no efa niomana sy ho tonga eny an-toerana. Isiana mihitsy zay tonga dia miara mizoto zay misy spécial mihitsy andehananay hoany miaraka amin'ny banderole amin'ny raha eo zay dia efa miala aty tonga dia mandeha tongotra be mihitsy parako tonga zay tsy manana moto tsy manana bisikileta fa vonona tsara mihitsy zay fa tena faly be ary tonga amin'izao le bary zany aloha efa tingana le vita amin'ny vary ihany mihitsy reny hoe malagasy ray manontolo niara ray folo taminy dia efa tsara reny fampihavanam-pirenena koa reny no tena maro dia misaota amin'ny vary ary dia alefa bary faly koa nafinaritra le nataon'le barea dia aloha izy mba nitoy tsaratsara kokoa no reny foana tsara daholo nataony ka tena tsara daholo nafinaritra antsikivy satria efa mivoatra be izy amin'le resaka lalao alefa barea foana zany tsika vao samba nanao an'le kanina nefa tsika tena hita hoe nanana tena finiavana be dia be ary tena nanao zavatra tsara zay courage daholo fa zay zany aloha zany zava-misy barea zany sotra ny ekipa pirenena malagasy nametraka avo dia avo ny vonina pirenena malagasy resaka firaisan-kina efa nanantsika malagasy hatramin'izay zany ary tsika malagasy dia tia firaisan-kina ary le lalao dia tena hoe lalao tena nanao zay tena faran'izay tratry ny ainy mihitsy ny le barea ary tena lalao mihitsy izy kanefa moa baolina boribory dia rehefa hoe boribory maivana manidina dia reny mivokana fa tena nanao zay tratry ny ainy mihitsy izy tsy natao makivy reny fa vao maikara-prisieny izy hoe efa mba tafakara teo amin'ny fahefadalana dia efa tena tsara be mihitsy zany mahafinaritra le ankizy mahafinaritra le tanora ary tena milalao izy olona aloha mahafinaritra zay tsika fa efa tsara le sakavita dia mampirisika foana hoe moana moa zany mba tohizana le izy somboka aloha le baolina dia hita ohatrany hoe nandeha le première mi-temps le sahaly iny dia ohatrany efa nanomboka hafahafa dia vao maty le baolina ray dia za manokana aloha to dia ohatrany efa nanomboka kivy miafatsakely avy aty aminay makasitsaka dia mahery tsao farany anefa barea fitiavan-tanindrazana firaisan-kina no nisongadina nandritry ny fandraisana anjaran'i Madagasikara tamin'izao lalao kanina 2024 izao. Araka izany dia rahampitso amin'ny 3 ora sy sasany no tonga eny vaton'ny barean'i Madagasikara raha ny vaovao ray amin'izao ora itenenantsika izao dia ny lalana ny barean'i Madagasikara rahampitso araka izany dia tsara saotra Alarobia Akorondrano Atamena Analakely Amboda ary Mamasina ary ao amin'ny Kanjaben'ny Mamasina araka izany izy no raisina amin'ny fety manojokotry toizantsika araka izany ny fampahalalam-baovao efa misy ary tokony amafisina ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana sy ireo mpisehatra rehetra hiadina amin'ny kolikoly eto Madagasikara ho ny solitena maharitry ny PNUD eto amintsika io no nasaina Sesilany ny fankasitrahana ataon'ireo vahiny mpiara-mombona antoka amin'ny Madagasikara tamin'ny namoahany fitondram-panjakana ny diditsy volana momba ny fahafahana mitaky sy mangeja ary mamerina ireo vola azo tamin'ny fomba tsy manara-dalàna. Tamin'ity andro an'ity nanambara ny solitena maharitry ny PNUD eto Madagasikara fa dingana goavana no vitan'i Madagasikara amin'ny famongorana ny kolikoly saingy mbola be ihany koa no miandry. Ny PNUD amin'ny mahampisehatra eo amin'ny fampandrosoana azy raha ny fomba fijerinay fototra nahatonga ity firenena ity nahantra dia ny fisian'ny kolikoly sy ny fanodikodinam-bola. Eto hatrany izay manohana ny Bianco sy ireo mpisehatra rehetra miady amin'ny kolikoly fa ihany koa ity fitondram-panjakana vaovao izay naneho ny fahavononany hampitsahatra ny kolikoly sy ny fanodikodinam-bola ity. Mbola betsaka ny zavatra miandry fa raha ireo efa vita dia hitako fa mizotra makany amin'ny lalana tsara ary resy lahatra fa ho tratra ny tanjona izany dia ahafahana mampandroso ny firenena aingana kokoa.
puisse avancer avec le développement d'une manière plus accélérée. Tokony handray ny andraikitra mifanandrify amin'ny tsirairay adina amin'ny kolikoly ary tsy tokony handry hatrany ireo sampandrara miady amin'izany raha ny fanazavana. Isan'andro anatin'ny andavanandrontsika zany a marina fa mbola misy ilay kolikoly izay iainantsika. Nefa na izany ary a dia misy ny fanantenana. Fa le fanantenana tsy le fanantenana hoentin'ny olona hafa na andrasana ny amin'ny olona hafa fa le fanantenana dia le fanantenana hoentinao tsirairay io tanora io. Fa miankina amin'izay zany no avy ny raha-pitso dia fandraisana andraikitsy ny tsirairay androany. Notontosaina androany teny amin'ny foibe toeran'ny Bionko Ambohibao ny fanolorana mari-pakasitrahana ireo tanora mendrika tamin'ny fifananana horonan-tsary fohy ray minitra 9 natao indrindra anentanana ny rehetra andany kolikoly. Fatetika sa maro no nitanterahana teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny Agence Française de Développement. Tsara ny vokatra ny fiaramiasa hatreto ho ny talelefitry ny AFD teo aloha Andriamatoa Bertrand Fisindi miantarandriana. Fanavaozana ny sirana tsambo tao Antsiranana, tetika asa samihafa tao 67 hectares Maremasay, tetika asa IPAM. Santionany amin'ny tetika asa mitanterana teto Madagasikara ireo anandresany AFD na ny Agence Française de Développement anjara. Tao anatin'ny taona maro tsara ny vokatra tamin'ny fiaramiasan'ny AFD sy Madagasikara raha ny fanazavana. Ho anfisina hatrany izany amin'izao fitondrana izao. L'Agence Française de Développement est à Madagascar depuis 70 ans. Fitopolo taona izay ny AFD ny teto Madagasikara. Ho amafisina hatrany ny fiaramiasa sy ny fanatanterahana tetika asa maro. Isan'ny tetika asa efa mandeha ohatra amin'izao fotoana ny fanamboarana ny lalana rokady. Ny filohan'ny Repoblika roa Andry Rajoelina sy Emmanuel Macron dia efa nanambara io fanamafisana ny fiaramiasa amin'ny Madagasikara sy Frantsio ary amin'ny alalan'ny AFD no isan'ny hanatanterahana izany. Des interlocuteurs compétents avec lesquels on arrive à travailler. Notoloran'ny ministry ny fanajariana ny tany toeram-ponenana ary ny asa vaventy tamin'ny fomba ofisialy androany mari-pakasitrahana na ny distinction honorifique ny talen'ny lefitry ny AFD teo aloha Andriamatoa Bertrand Fisiny. Ho fankasitrahana ny tena nandritry ny fitaom-piasany teto Madagasikara izay naharitra 4 taona. Raha tsy ahivina mahatratra mandinina ny 700 tapitrisa euro ny famitsimbola avy amin'ny AFD nentina nanatotosana tetika asa sy fodrafitra asa maro teto Madagasikara tato anatin'izay taona maro izay. Fantombo 7 isanjato ny isan'ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara ny 5 volana voalohany taona 2024 raha nitatitra izay navoaka ny ONTM sy ny Forward Case. Michela Renardo. Mivoatra ny tontolon'ny fizahan-tany eto Madagasikara izay raha nitatitra navoaka ny ONTM sy ny Forward Case ny alarobia teo. Nahitana fiakarany 7 isanjato ny fahatongavan'ny mpizahan-tany eto Madagasikara ny 5 volana voalohany ny taona 2024 raha ampitahaina tamin'ny taona 2024. Fiakarana 8 isanjato kosa ny taona 2024 raha ampitahaina tamin'ny taona 2024. Ny avy any Frantsa no mbola mitana ny larana voalohany izay nitombo 3.30 isanjato raha ampitahaina tamin'ny taona 2024. Fiakarana 1.20 isanjato kosa ho an'ireo Nosy Vanille, La Réunion, Maurice, Mayotte, Comores ary Seychelles ary fiakarana 7.30 isanjato ny avy any Italia. Ny avy any États-Unis no nahitana fidinana raha ity tatitra ity hatrany. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ambony ihany koa ny fanantenana raha nivaly ny fanadiadiana hatramin'izao nahitana fiakarany 4.30 isanjato ny famandria-toerana amin'ny fiaramanidina nanomboka ny volana Jona teo hatramin'ny volana Aogositra ho avy raha ampitahaina tamin'ny herintaona. Ny avy any Frantsa hatrany no mitana ny larana voalohany fitomboana hatramin'ny 4.50 isanjato. Raha ny fanazavana isan'ny antony voalohany izao fivoarana izao ny fitombon'ny fitaterana anabakabaka. Ohatra ny fahafahana ho an'ny Eoropa izay nitombo 1.20 isanjato
tamin'ny 6 volana voalohany taona 2022 teo amin'ny kampania Air Madagascar fitaterana anabakabaka izay manatanteraka ny ampatelo ny tsena. Ny seranam-piaramanidina lehibe tahaka ny Air Austral sy Air Mauritius dia manitatra ny fahafahamanao ho an'ny Madagasikara 3,4 ho an'ny Air Austral ary 3,8 kosa ho an'ny Air Mauritius toa anelanelany volana janoary sy septambra raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'izay tamin'ny herintaona. Raha tsy ivina mandrindra ny 5 alina sy 3 hetsy ny tanjon'ny fanjakana amin'ny isan'ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara amin'ny taona 2022 ity. Fa miisa 12 hatreto ireo solombavambahoaka teo aloha namerina ny fanalahidin'ny efitrano eo anivon'ny lapan'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza. Mbola tsy ampy ho an'ireo solombavambahoaka vaovao ireo trano misy ankehitriny raha ny fanazavana azo mampiona rakotorsa. Mitaraina manoloana ny fahasarotan'ny fitsinjarana ny trano ho an'ireo solombavambahoaka vaovao ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny lapan'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza. Anton'izany ny tsy fampian'ny isan'ny trano azo ampiasaina ankehitriny. Misy 12 hatreto ireo solombavambahoaka teo aloha namerina ny fanalahidy raha ny fanazavana azo. Atahoana moa fa zay ny veriny sasany fa mety zahay administration dia mbola mametraka ihany mba ho fanatsarana trany ho fanovana toe-tsaina trany fa raha mbola izao no mitovy makany tsy ho lasa lavitra ty firenetsika ty satria mampalahelo ireo solombavambahoaka antsika reo. Zahay administration parlementaire indrindra ao anatin'ny direction de la logistique sahiratsaina amin'ny fametrahana nireo solombavambahoaka antsika reo. Tsara mariko ihany averiko foana ny solombavambahoaka antsika raika amin'ny 50 nefa ny efitra andraisanay nireo solombavambahoaka antsika reo 9 fotsiny dia mba eritreretintsika alaivo saratsaina fa tena sahiratsaina zahay ny ametrahana nireo solombavambahoaka reo satria mizara zavatra tsy ampy eo ampelantananay tompoko. Efa nisy ny feptona andro vitsivitsy nomena n'ireo solombavambahoaka voakasiky ny famerenana ireo fanalahidy ireo saingy mbola betsaka ny tsy namaly ny antso. Nomena hatramin'ny ity herinandro ity indray izy ireo hamerenana izany mialohany handraisana fanapahan-kevitra raha ny fanazavana trany. Sarotra be satria olon-dehibe solombavambahoaka teo aloha zareo reo dia sarotra be ny asanay dia tsy maintsy manao par négociation indraindray zay miantso ny zareo le solombavambahoaka teo aloha zay any amin'ny faritany na any amin'ny district zay misy azy zareo raha azonay moa zareo dia miandry zahay andefasa anaterana le laky le fanalahidy fa raha tsy azo moa zareo dia tsy maintsy maka OPJ zahay miaramila na amin'ny polisy mba pour justificatif hamahana iny trano. Angamba amin'ny mahagasy amin'ny mahamalagasy tsy maintsy misy moa ny sentiment foana dia andrasanay amin'ny herinandro ity. Ankoatra ny tsy fampian'ny trano, olana goavana amin'ny fandraisana ireo solombavambahoaka ihany koa ny haratsy ny foto-drafitrasa ao anatiny toy ny toeram-pidiovana izay efa saika antitra avokoa ka mila fanavaozana raha ny hita teny an-toerana. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay nataontsika mahakasika ny hetsika JV News session. Fa eo ihany koa ny fiara-miasan'ny orinasa Star sy ny fikambanana Compassion Madagascar amin'ny fanampiana n'ireo ray aman-dreny eny anivon'ny tobim-pahasalamana. Rehefa avy eo ary. Soyez prêts. Ils reviennent. Les lubrifiants mobiles reviennent à Madagascar, exclusivement chez Galana. Mobile Extended Performance. Voiture connectée. Wi-Fi disponible dans tout l'habitacle, jusqu'à 20 utilisateurs détectés. So much space. I remember when I lost my mind. Créez votre réseau Wi-Fi partout où vous êtes
avec la Wingle by Telma. Rendez-vous en Telma Shop. Le réseau 4G numéro 1 vraiment partout à Madagascar, c'est Telma. See, I was pissed at you. I was mad too. Now here's what I'm gonna do. I know I did to love has been paid. I paid that bill. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. Zoe, mahay mandeha tsy anakidadasy neny. So ihany fefa vonona ny kiraro ianarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra sy prizy ato an-trano. Oops, mbola misy adino. Adininao no nisafidy ny kosy tsara ho azy. Ny kosy tsara indrindra ianarany mandeha, tsy hibakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny kosy mety ho an'ny zazamena mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny kosy moly fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay, ny kosy moly fixe no mety indrindra ho an'ny zazamena mandeha. Rineny mampiasa ny kosy moly fixe. Raikitra bola tonga dia azakazaka be lasao taka be ny ekipa Salto mato bola matsiry be ny avana amin'ny lalao miaraka amin'ny Salto Salto ifampisarana fotoana amin'ilay rehefa mijery bola. Salto, craque le foot à pleines dents. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à baie. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Booster Cola, le nouveau cocktail intense. It's gotta work. What happens if the manager won't give you the diamonds? Cut off one of his fingers. The little one. If they hadn't done what I told them not to do, they'd still be alive. You're acting like a first-year thief. I'm acting like a professional. Choice he's been doing 10 years. He can have some stupid motherfucker. Ain't no choice at all. Bam. Bam, 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 bam. You're under arrest, sugar. Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi. They're the Reservoir Dogs. Hey, Joe. I'm gonna shoot this guy. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Fa tandomdozy ny fito amby telopolo amin'ny ireo karazany antsantsa valopolo ao anatin'ny faridranomasin'i Madagasikara. Lesika ny fitombon'ny fanjonoana amin'ny ankapobeny sy ny fahapotehan'ny toeram-ponenan'izy ireo. Yves Richard. Tafiditra anatin'ny lisitra mena ny UCIN na ny sampan-draharaha iraisan'ny pirenena momba ny fiarovana ny zavaboary, ny atsantsa eto Madagasikara. Ahino lany-tamingana ny fito amby telopolo amin'ireo karazany valopolo eto amintsika. Ankoatra ny fahapotehan'ny toeram-ponenany, lesoko ny tsy fifehezana ny lalàna mifeno fanjonoana amin'ny ankapobeny. Tafiakatra 7 taona ohatra ny vombona atsantsa naondra ny Madagasikara ny taona 7 ka atsantsa manodidina ny 100 isan'ny taona no maty. Tsy mifanaraka amin'izany ankila ny fitombony atsantsa anatiny faridranomasina. Ny requin dia isan'ny karazana biby izay somary ela be ny fécondité zany ambany dia ambany. Ela be ny fitombony
ary ela be izy zay vao matoy amin'ny resaka fananana. Dikan'izay karazana biby somary sarotra ihany ny ampitomboana ny requin zany. Taorian'ny fankatoavana ny drafitrasa nasionaly hitantanana maharitra ny atsantsa ny volana jona lasa teo, tsy maintsy irosona aingana ny fampiarana ny paikady arovana maharitra ny atsantsa. Ankoatra ny fikarohana manodidina ny toe-piainany sy ny tahirana tsantsa anatin'ny fadranomasin'i Madagasikara, laharam-pamena ny fampafantarana ny tetiandro sy ny lalàna mifeny fanjonoana. Misy ireo mpanjono madinika ny fotony sy ny mpanjono salantsarany zay miaina efa zatra mitrandraka an'io na ny akio na ny makoba io zany. Dikan'izay tsy maintsy ampahafantarana zareo ohatrany ahoana ny toetoetran'io biby io amin'izao fotoana. Zay vao tena mametraka hoe ohatrany ahoana zany ny lalàna mifeha an'ireny zavatra reny, izany tsy azo trandrahina satria efa olaktabikana, izany mbola azo trandrahina fa amin'ny fomba mendrika ny fitrandrahana, izany tsy maintsy ho arovana tanteraka. Misy lalàna amin'ny fian'izay. Manana anjara toerana goavana ankilan'ny atsantsa amin'ny lafiny toe-karena. Raha mananika ny 700 hatramin'ny 500 sy 500 tapitrisa dolary isan'ny taona ny vola azo amin'ny fitrandrahana maneran-tany, manodidina ny 2 hetsy hatramin'ny 2 tapitrisa ariary isaky ny 2 volana no azo ny mpanjono madinika eto Madagasikara, ka $250 no amarotana ny vombona atsantsa raikilao. Ifantoka betsaka amin'ny fiarovana arak'izany ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny atsantsa ny Alahady fa 14 Jolay ho avy izao. Tontolon'ny fampianarana dia nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampiofanana ireo mpampianatra eo anivon'ny departemanta fampianarana teknika. Tanjona ny ananan'ny mpampianatra mandray antanana ny zo sy ny adidiny ahafahana manatsara ny fanabeazana Kaiton Andriatsilavo. Manana ny zo ny ireo mpampianatra ary manana didy ihany koa eo anatrehan'ireo mpianatra raisiny sy beaziny. Toadino nefa izany manoloana ny asa mandraharaha izay tsy miova mandavataona. Araka izany, nisy ny fampiofanana nomena ahafahana mamoha indray io zo sy adidy ananan'ny mpampianatra io. Tanjona zany ato dia ny ampahafantarana ny mpiasa ny zo fototra ananany eo amin'ny fanotanterahana ny asany dia ary ny adidy izay takiny izay zo zay amin'ny fanjakana hoe inona ny zavatra tokony metiny eo amin'ny asa-panjakana. Dia ny zavatra andrasana zany aorian'izao fampiofanana zao dia tokony isy fiatsarany bebe koa eo amin'ny tontolo asa ao amin'ny birao iasan'ilay olona aloha voalohany indrindra, dia ny fandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa isany ambaratongana. Ka izany moa dia hitarika mino zany senikafa hitarika vokatra tsaratsara kokoa eo amin'ny fanaterahana ny asa ato amin'ny departemanta d'enseignement technique. Aorian'ny fiofanana, isy ny fanaraha-maso ataon'ny sindika amin'ny fampiarana ireo rehetra noratovina mandritra izao fiofanana izao. Ny sindika izay tsy mijanona fotsiny ihany eo amin'ny resaka fitakiana. Misy tokoa ilay fanaraha-maso satria dia sindika zany manana ratsa mangaiky hatrany amin'ny région ka hatrany amin'ny établissement. Dia ireny ratsa mangaiky ireny zany manara-maso ny fampiarana azy dia manome tatitra aty amin'ny sindika hoe ahoana mila verenana ve le fiofanana, mila décentralisena ve le fiofanana, mandeha miandalana. Mino kosa maiky zay fa tsy hoe vitandray andro le izy satria fanabeaza fa meza kosa ny sindika mba hizaran'izay amin'ny mpiasa tsirairay. Ny sindikan'ny mpampianatra eo anivon'ny departemantan'ny fampianarana teknika no mikarakara izao fiofanana izao ary ny BIT kosa no mampiofana. Manodidina ny 200 ireo mpampianatra namaly ny antso avy amin'ny lafivalon'ny nosy. Fitaterana entana makany amin'ny faritra amin'ny alalan'ny fiara vaventy isan'ny sehatra mampiodina ny toe-karena eto Madagasikara izany miankina amin'ny lanjan'ny entana amin'ny ankabehany ny saran'ny fitaterana. Michela Ranardzon. Eto Andotapenaka toerana itobian'ireo fiara vaventy maro mpitatitra entana makany amin'ny faritra. Raha ny fanadihadiana natao fiara vaventy manodidina ny 5 isan'andro no miangeto. Karan'izany izay maka entana tamatable kamy entinay dia isakerinandro zay avy any tamatavy dia tonga Antananarivo zao zay dia mitondra entana makany tamatavy. Zany ny entanentanay zany mifangaro misy zany makany Sambava, makany tout province mety daholo zany zay entaneta aminay dia manja entana daholo. Talo izy dia camion roa miangeta aminay fa taloha zay nafeno camion 3 nafeno camion 10. Tamatavy ny tena betsaka eto aminay aloha zao fa ny Sambava zany mahalakalana kely aloha zao.
Afa misy grossiste mandefa entana anay dia afa ohatry hoe confiance fotsiny dia afa hoe raisiny fotsiny afa tonga tamataka. Raha ny fanazavana miisa 3 amin'ny ankapobeny ny ahafahana mamaritra ny sara ny fitaterana amin'ny alalan'ny groupage na ny fanakambanana ireo entana isan-karazany, ny poids na ny lanjany ary ny volume na ny habean'ny entana. Zao ohatra dia vadivady entana alefa ohatr'izay zany e. Atamatambatra zany ny poids zany hafa mihitsy, ny poids zany efa ny poids zany miresaka taonazy zany resaka prix mihitsy hoe eo amin'ny 70 ariary eo ny kilo. Volume arakaraka ny entana zay zany iny e. Satria zany ianao mikompte volume amin'izay amin'iny izy maivana fa volume hoe mety feno ny intera de camion ohatra eo amin'ilay sécurité amin'ny lalana zany problème amin'ilay resaka transport azonareo satria tsy le ty aminay ty manao an'le tsy le olona ty fa le olona amin'ny lalanao zany mianka camion zareo. Eo foana zany matetika problème amin'ilay resaka transport izy very de tsy maintsy manolo ny chauffeur matetika tena matetika mihitsy satria matetika tena misy mihitsy. Arak'izany hatreto dia 70 ariary ny kilao an'ny entana, fangaro avokoa rehefa entana azo taterana, sakafo, fitaovana ao an-tokantrano sy ireo maro hafa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tanterahana rapitso ety amin'ny Cool TV FM ny JV News Session iarahana amin'ny Orange Madagascar sy ny MFG. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny deuxième manche ny fiadiana tompon-dakan'i Madagascar amin'ny jeu de combat. Fanadiny Youna Sena. Ya, izy io zany dia tafiditra amin'ny sehatra Orange e-sport expérience zany hoe tournoi régional eto Afrika ty Orange e-sport expérience ity. Nefa ny ao anatin'izay koa nefa misy ny zala ao amin'ny MFG no mikarakara azy. Ny MFG moa zany ho an'izay mbola tsy mahafantatra dia Malagasy Fighting Generation zany hoe communauté ana jeu de combat maromaro no mivondrona ao anatin'io MFG io. Dia arak'izany ao anatin'io JV News Session no ikarakarany reto communauté reto ny MFGT 2 na ny Malagasy Fighting Game Tournament izany. Ao anatin'izany moa zany ny discipline maromaro ahitana ny Tekken 7 ao, ahitana ny Soul Calibur 6, misy koa Mortal Kombat 11, misy ny Street Fighter 5, misy ny Naruto Ultimate Ninja Storm 4 dia zany hoe izay voankazo koa dia ny Dragon Ball Fighter Z izay kadiniko miala tsiny indrindra dia zay zany hoe izay tena hoe professionnel amin'ny sehatra io zany dia ka hoe te hiditra ao anatin'ny professionnalisation zany hoe ambonimbony kokoa zany dia afaka mandray anjara amin'ity MFGT 2 ty fa tonga eo avokoa zany ka lazalahy miaraka amin'ny champion titre tamin'ny heritaona izany. Raha toka hoe liny ianao manana talenta manokana amin'ity resaka jeu de combat ity ianao ka te hiditra amin'ny sehatra ny sport dia miandry anao ny JV News Session sy ny MFGT rapitso fa mila tonga alohan'ny amin'ny valo maraina satria manomboka valo sasany maraina ny fifaninanana. Raha vao manomboka tsy na fifaninanana dia tapitra hatreo zany ny fandraisana misoratra anarana vaovao. Isy isam-bolana ity hetsika ity amin'ny foibe toeran'ny Cool TV FM izay iarahana amin'ny Orange Madagascar, ny MFG ary ireo communauté des jeux eto Antananarivo anasana ireo mpankafy sy mpiara-miombonantoka amin'ny e-sport. Fa misy ny fiara-miasa ny orinasa Star sy ny fikambanana Compassion Madagascar amin'ny fanampiana ireo ray aman-dreny eny anivon'ny tompom-pahasalamana vola mitetina 5 tapitrisa ariary isam-bolana no natolotry ny orinasa Star. Mampiona rakotorsa. Dia tsapa tokoa fa isan'ny vesa teo amin'izy ireo ny fiatrena izany aretina sy ny zanany izany. Ankoatra ny fiatrenan'ny fiainana andavanandro rehefa izany dia mbola vesaka hafa ihany koa ny fitsaboana ireo zazy ireo ankavizana ny ray aman-dreny avy amin'ny fianakaviana izay ilany ireo. Izay indrindra no nahatonga anay tao amin'ny orinasa Star nanampy ny Compassion Madagascar. Vola mitentina 5 tapitrisa ariary isam-bolana no natolotry ny orinasa Star ho an'ny fikambanana Compassion Madagascar izay mandray an-tanana ireo zaza marary eny anivon'ny tompom-pahasalamana. Fiara-miasa ao anatin'ny tetikasa Sunshine ho fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny enti-manana hitsaboana ny zaza marary raha ny fanazavana azo.
ankizy raisin'ny compassion manokana tena hoe toanay ataoko hoe eo amin'ny 20 roapolo isam-bolana fa ny ankizy ampiana nefa avy amin'ny fanampiana mestaranay tena presque ny ankizy rehetrarehetra amin'ny service pédiatrie satria izay ray aman-dreny hoe sahirana rehetrarehetra avy any ambany afaka rehefa ny dokotera miakatra ao aminay mijery fanafody zay anananay ao dia mena miboana daholo zany rehetrarehetra zany dia ny karazana aretina tsisy hoe aretina voafetra fa rehefa aretina rehetra pahazo zazo amin'ny hôpitaly ninninona fa rehefa amin'ny service pédiatrie dia ampianay daholo daholo be felan-tanana ao amin'ny hôpitaly ny service pédiatrie fa izay no misy nibirao anay fa ny hôpitaly mpanjakana rehetrarehetra eto Madagasikara be felan-tanana Gera Amboniandra hôpitaly be Tamatavy Anosiala Tsaralalàna afaka misy ohatra misy dokotera mahafantatra anay ka miara-miasa aminay dia afaka ampianay daholo fa izay tsy afaka misafidy zaza ampiana fa zareo miantso anay dia jerevana selon le cas hoe iza no tena maika sy hoe iza no tompony tena efatra amin'ny taona 24 no nisiany izao fiara-miasa izao ary navaozina indray androany ho fitohizana izany fiara-miasa izany. Zaza marary misy 400 isam-bolana no raisiny Compassion Madagasikara an-tanana raha ny fanazavana azo hatrany. Fanafody, ronono ary kojakoja toy ny kosy no anampina ireo ray aman-dreny mananjanaka marary. Marisaka iraisam-pirenena dia nisy ny fikasana fanonganam-panjakana tao Soudan ho ny conseil militaire any an-toerana nandritra ny fandraisam-pitenena nataon'ny any aman-jery ho azy ireo fandravana ny fifanarahana nisy teo amin'ny miaramila sy ny mpanohatra ny zava-misy fanadidina. Navita nanatsikafo ary nisoroka fikasana hanonga-panjakana ny mpitandro filaminana. Tentative de coup d'état. Omaly alina tao amin'ny televiziona ao Soudan no nisiny io fanambarana io. Fanambarana nataon'ny général Jamal Omar, tompona andraikitry ny filaminana eo anivon'ny conseil militaire. Nivolavolain'ireo ofisier ny fikasana hanonga-panjakana io. Ofisier, sous-ofisier amperinasa sy efa misotro ronono ary ireo pitsikilo. Ny isa 12 ireo efa voasambotra hoy ny général Jamal Omar. Te hanimba ny fifanarana mitondrany amin'ny fanovana ny fitantanana eto amin'ny firenena ary mamaly ny fitakin'ny mponina eto amintsika izy ireo. Ity fanambarana ity izay nitranga herinandro aorian'ny fifanarahana teo amin'ny miaramila sy ireo mpanohitra sivily. Ny zoma lasa teo tao Khartoum. Ny conseil militaire sy ny alliance pour le changement no nifanaraka rehefa tsy nifankahazo nandritra ny volana maro ary niteraka fifandonana tao Khartoum. Nateo aza ny fankalazana tsy mbola nanasony io fifanarahana io ny miaramila ary raha voapirofo fa nisy marina io fikasana hanonga-panjakana io mety hamoa indray ny etahitan'ireo miaramila soudanaizy. Iray volana lasa izay efa nilaza fa nisy fikasana hanonga-panjakana ihany koa ny conseil d'état. Olona amampolo ny voasambotra tamin'izany saingy tsy nisy pirofo. Des dizaines de suspects sans jamais en fournir la preuve. Fa ho amafisinanao eto am-pamaranana ny fitsenanan'ny barian'ny Madagasikara rampitso amin'ny 3 ora sy sasany izy ireo nitonga eny amin'ny seranam-piaramanidina ny Vato andalo ny lalam-baovao tsara sotra Alarobia Akorondrano ary Mahamasina. Ao amin'ny Kanjabe Mahamasina kosa ny fandraisana sy fiara-mifaly miaraka amin'izy ireo. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany mandrosoasina daholo tompoko. Le journal vous a été présenté par le Pack Gold, incluant l'Internet 4G en illimité, le 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.